dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fahasoavany indray ho amintsika tsirairay avy trahatra indray izao fampianarana izao. Ndresona nresantsika farany dia nresaka tsika ny amin'ny efa tafitsofoka zany tsika ny amin'ny fiangonana Efesosy. Hitantsika ny zavatra tao anatin'izany hoe inona mikasika ny fiangonana Efesosy. Fa alohany amin'ny tianantsika kely ny zavatra nresantsika aloha dia tsara kosa aloha tsika raha ohatra ka miaraka mivavaka satria tsy maefa manao na inona na inona raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka. Ka dia manasa antsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Hivavaka ary sika. Jehovah-Andriamanitra raha io, raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao, mankalaza anao izay mideranao ary mamevo voninahitra anao. Eny manandratra avy ny anaranao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra anao indray izay raha iny amin'izao tombonandro omenao anay izao ahafahana miara-mandinika sy miara-mianatra ny teninao. Ary ihany koa afaka andraisanay ny hafatra izay omenao ho an'ny fiangonana. Dia ity boky Apokalipsy ity zany sy ny hafatra ihany koa izay ianaranay amin'ity anio ity. Dia teo moa izany ny amin'ny lesona ny amin'ny Efesosy ary eo ihany koa ny fiangonana manaraka izay mbola ho avy. Koa dia mampianaranay raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikely izay vahoakanao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay raha io mataranay ny sitraponao. Izay rehetrareto dia mpanompo tsy mahasoa ihany, meloko eo anatrehanao. Ary izay indrindra no antony hivavahana isan'andro eo anatrehanao ary ianao ihany koa tompo no miteny manambara aminay manao hoe mivavaha mandrakariva aza mitsahatra, miambena ho ianao. Ka dia mivavaka izahay, eny mifona raha io ny amin'ny elokaisiny tsy fahamarinanay rehetra. Izay vitanay teo anatrehanao indray. Na tamin'ity anio ity na tamin'ny andro lasa ka mbola tsy nifonanay taminao. Mamindra fo aminay raha io mamelà ny elokaisiny tsy fahamarinanay rehetra. Dioy amin'ny rano izay Jesosy eo ho afa-pahotana sy asao amin'ny rano izay ho afa-keloka. Ary eo ka ny fanahinao raha hitantana sy hivinonanay, andehananay amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao. Mba hanaovanay izay araka ny sitraponao fa tsy araka ny filan'ny nofona ny fanindrena. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazay ny anaranao. Dia eo ka ny anjelinao raha itoby manodidina anay ka hiaro anay. Aoka raha io ho andrahanao anay ianao amin'ity anio ity. Ary eo ka le ranjana koa ny andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra. Raha kofindrahanao Jesosy izao fampianarana izao fa tsy hanasitana fahifanana dia kely aza. Raha kofiamrahanao ihany koa Jesosy ny fifandraisanay amin'ny vahoaka izay mihaino izao fampianarana izao mba tsy hanasitana fahifanana dia kely aza. Raha kofindrahanao ny tokantranon'ny tsirairay avy sy ny toerana izay misy ny tsirairay avy ka hiaro azy ireo amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra ianao Kristy. Noho ny amrahanao ny amin'izany rehetra izany enenao. Dia mideranao izay ray mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao. Ny teny dia anao Jesosy fa za dia fitaovana ihany. Ko mangataka tompo amin'ny alalan'ny fanahinao dia eo ka ny fanahinao no ampitenin'ny vava amin'ity mpanomponao amin'ity maraina ity. Atanteraka ny sitraponao ka dia mitenena raha io fa vonikely izay vahoakanao. Fanahinao ny hiasa amin'ny fahafianoana amin'ny tsirairay avy. Atanteraka ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Dia iroso ary tsika. Zavatra nresantsika farany zany dia nresaka tsika efa tafiditra zany tsika ny amin'ny fiangonana fito dia nresaka ny amin'ny Efesosy. Tsiditra lava be intsony tsika fa ny zavatra amin'ny tianantsika azy fotsiny dia zao hoe ny fiangonana Efesosy zany dia nanana zany hoe le fiangonana Efesosy moa zany tao anatin'le tanàna hoe Efesosy no misy anazy. Zany hoe ville zany ity Efesosy ity. Dia le fiangonana zany mitondra ny anaran'le tanàna hoe fiangonana Efesosy. Ka ny zavatra misy nefa tao anatin'io tanàna io araka ny namaranantsika ny lesona dia zao hoe misy andriamanibavy zany le toerana zany. Misy tempolon'io andriamanibavy io amin'ny toerana io izay antsoina hoe Diana ny Efesianina, izay mitondra ny anarany ihany koa hoe Artemis moa zany no antsoina anazy io. Dia déesse de la fertilité zany izy io. Zany hoe andriamanibavy mampamokatra zany ny vehivavy, mampiteraka zany. Dia araka ny tenentsika anazy misy statue zany, manana statue izy io zany izay misy ny sarin'ilay andriamanibavy
dia amin'ny sariny vehivavy io zany vehivavy zany nytareny iny fa midina ty amin'ny tratrana aty anao dia fenon'ondro zany ny tratrana iny faritratrana iny zany dia moa zany ny symbole zany na hoe ny hevitra n'le hoe andriamanitra mpampiteraka zany hoe andriamambavy mpampiteraka zany dia izy io nefa zany nitondra arena ho an'ny mpanefy zany teo amin'ny tanànany Efesosy io zany hoe nampanan-karena ny mpanefy mihitsy zany ary be dia be ny olona zay tonga manao pelerinage tonga amin'ny toerana io zany mitondra mandeha mivavaka ao ny vidy an'ireny statue ireny azahoana hoe fitahiana sy mangatapitahiana amin'le toerana zany satria misy tempoly zany eo amin'le toerana ary rehefa mividy zavatra hoentina mody zany ny olona dia na mitondra n'iny tempoly kely iny izy sarina tempoly kely na mitondra n'le sary vongan'le andriamanibavy antsoina hoe dianina ny Efesianina ka rehefa tonga tao amin'le tanànany Efesosy zany ny apôstôly Paoly nitondra ny filazantsara ny fahamarinana ny fanjakan'Andriamanitra dia nanambara izy nanao hoe izay natao tanana dia tsy Andriamanitra tsy akory ka nitondra n'izay fampianarana izy zay izy tao Efesosy ary tsy tao Efesosy ihany izy no nitondra le fampianarana fa nanerana ny Azia rehetra dia le Azia resahana eto moa le Azia mineura zany dia rehefa niparitaka ny fampianarana zay nentin'ny apôstôly Paoly dia nitsangana ireto mpanefy reto nanao hoe nivory zany izy reto hoe tsy le Paoly iny nilaza fa hoe tsy zay natao tanana no Andriamanitra fa tsy Andriamanitra ozy izy zay natao tanana tsy akory dia nivory izy reto ka niara-ny riotra tezitra mafy zany niara-ny riotra nandeha nakany amin'ny teatra zany toerana filalaovana zany nandeha niriotra nakany amin'ny teatra sady nitabataba mafy izy nanao hoe lehibe dianina ny Efesianina lehibe ny dianina ny Efesianina ary nisy ary naman'ny Paoly zay voatarika zareo tany amin'ny nitaritiny zareo tany amin'le teatra io zany dia moa zany efa ndrasantsika kely teto hoe le teatra zany na le toerana filalaovana zany mipôzin'le izy zany ohatran'io Coliseum hitantsika mihitsy any Madagasikara io zany hoe misy sehatra zany eo aloha dia boribory ny atoriana zany ka sehatra tamin'ny andron'ny fanjakana Romanina nisy an'ireny sehatra reny zany ngeza be zany le toerana dia tonga teo dia rehefa nandeha tany ny riotra ny be dia be koa ny vahoaka nanaraka zany nandeha takany amin'le teatra zany na toerana filalaovana zany ao ny sasany tsy nalala hoe inona ny atongavany teto fa dia voatarika tany izy dia nisy olona mba nandreny nandeha teo hoe mba handahateny zany mampangina ny vahoaka zany fa voafantatra zareo hoe jiosy tia nandahateny ity dia vao maika nitabataba izy ireo nandritra ny ora roa zany ora roa izy nitabataba teo lehibe dianina ny Efesianina lehibe dianina ny Efesianina maneo zany hoe zay rangaha tsy mila an'izany fivavahana kristiana zany fa ny anay dianina ny Efesianina ihany dia io araka le tenentsika hoe ohatrany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao zany rehefa toriana zany le fahamarinana ka mitazona zany ny fampianarantsika ohatrany hoe voatolotry ny razana mitazona antsika ny lovan'izay niraisitsika zany tamin'ny ray aman-drenitsika ka mitoro hoe misy zavatra fahamarinana zany ambara misy fahamarinana izay hoentina amintsika zany fahamarinan'ny soratra masina kanefa tsy araka ny fampianarana izay niraisitsika le izy dia tonga dia manorintsika hoe aza mifanelingelina amin'izany fa samy manana ny finoana io ny anay mavonjy anay fa aza mitondra an'izany fampianarana izany ampy anay ny finoanay zay mantsy le mba fomba fitenin'ny olona foana zany zay hoe ny finoanay mavonjy anay ampy anay ninonay fantatro izay mavonjy zany tenen'ny olona ka na inona zany ho tenentsika na hitenitsika hoe ampy any finoko na hoe ny finoko mavonjy dia tsotra ihany zany ihany valiny manao hoe raha milaza atsika fa kristianina raha milaza raha ohatra indray no milaza zany hoe za tsy kristianina fa tsy mila an'iny dia efa zavatra fa raha milaza atsika hoe kristianina kanefa tsy manaraka izay voasoratra ao anatin'ity baiboly ity dia tsy ozy ny teny Jesosy hoe mahadiso anareo ny tsy fahalalànareo ny soratra masina ozy izy mahadiso anareo ny tsy fahalalàna ny soratra masina ary mbola mitenany koa soratra masina manao hoe ringana ny oloko no ny tsy fisian'ny fahalalàna ozy izy zany mahafaty atsika zany zay zavatra zay ka aoka retsika mba tsy izingizina fa eno hoe inona ny voalaza dia anaraka zay voasoratra zay zany ny zava-dehibe dia toizantsika ara le fanazavana ny zavatra nisy dia ty rehefa tao amin'ny fiangonana Efesosy io zany dia ny zavatra nisy dia zao hoe betsaka zany ny olona resy lahatra iny moa namarana antsika le lesona zany hoe betsaka ny resy lahatra tao amin'le tanànany Efesosy ity zany ny resy lahatra ny famarinana
marina tsara fa firenena jentilisa zareo reto. Betsaka zany resy lahatra dia niala tamin'ny enti-paharazana zany. Ka rehefa niala tamin'ny enti-paharazana io dia tao ny enjehan'ny fianakaviana, ny enjehan'ny fiarahamonina, satria tsy mitovy amin'ny fiainany intsony, lasa miady amin'ny namany tsy tiany hafa intsony satria hoe tsy mitovy amin'ny fivavahana, tsy fivavahan'ny hafa ny fivavahan'ny zareo. Zany zany lasa nisy zavatra ohatr'izany zany ka raisika ohatra fotsiny tamin'ny asan'ny apôstôly 9:20 dia zao no teneniny ato ho an'ireo olona zay resy lahatra dia zao ny zavatra nisy asan'ny apôstôly 9:20 tao Efesosy izy ity dia zao ny zavatra resahany eto. Inona ny zavatra resahany eto? Asan'ny apôstôly 9:20 asan'ny apôstôly 9:20 ny 12 ka hatramin'ny 20. Ahoana ny réaction'ireo olona zany zay resy lahatra tamin'ilay fahamarinana. 12 dia zao ny vaky ny teny. Ary maro izay mino, ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandory azy teo mason'ny olona rehetra. Ary noho ny voan'ny totaly ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 5,000 izany. Fatratra toy izany ny fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Zany hoe nandroso sy nyroborobo zany ty tenin'Andriamanitra ty tao Efesosy. Ka inona moa ty zavatra nidorana ty fa resaka fanaovana magia zany, fanaovana ody ratsy zany ty boky nidorana eto ty. Gerentsika le 12 maro amin'izy ireo, maro amin'izay nino azaveda soaty kely. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza izany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra. Maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra. Boky filalaovana ody zany fanompo-tsampy. Fantany hoe aitsy izay natao tanana no Andriamanitra, aitsy ty fifanompo-tsampy tika, tsy tika le tena Andriamanitra ivavahana dia resy lahatra. Dia rehefa resy lahatra ny olona dia nanino? Tonga tamin'ny fibebahana zany izy. Tena riny, nidorana avokoa reny fanaovana ody reny, filalaovana sampy reny. Firifiry koa nefa resy lahatra tamin'ity fampianarana ity, ny bokin'ny Apokalipsy ity, no nanao an'izany, niala tamin'ny enti-paharazana, niala tamin'ny fiangonana nisy azy taloha satria hitany hoe tsy mifanaraka amin'ny soratra masina ny zavatra misy eo. Dia voahenjika. Voahenjika ny paster, voahenjika ny mpiara-mivavaka, raha mpanompo sampy, voahenjika ny fiarahamonina, mbola avy ny mpanao ody gasy, mbola manisy eny am-baravarakely, manisy eny am-baravarana. Satria tsy mazaka anao hoe lasa nanaraka an'i Jesosy ianao, nanaraka ilay fahamarinana anao. Dia mandefa ody izy, mamparary anao. Zany zany ataon'ny olona zany zavatra zany. Ka Satana zany tsy kely lalana mihitsy, miasa izy amin'ny fomba rehetra zany anakivinany reto vahoakany Efesosy reto, satria izay mihitsy le teneniny tao amin'ny Efesosy le hoe fantatro ny asanao izy. Verenantsika kely angely izy Apokalipsy 2:2, 2:2 dia inona ny zavatra teneniny eo? Apokalipsy 2:2, 2:2 sy 4. Ile zavatra niteneniny teo hoe fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao sy ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary hitanao efa nilaza toetra, ary hitanao efa nizaha toetra izay milaza ny tenin'ny apôstôly, kanto izy, ary hitanao fa mpandanga izy. Ary manana faharetana ianao dia niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Dia iny moa namaranantsika le lesona farany iny mikasika ny tantara kely teto, mikasika le tantaran'le dadabeko zany, pasteur izy iny, izay niala tamin'ny fiangonana nisy azy taloha, resy lahatra izy, ka tsy zakany ray aman-dreny zany, indrindrandrindra moa ny dadany zany, ka nindroahany zany, hoe tsy zanako intsony ianao. Efa nanariny eny aloha tamin'ny voalohany nanao hoe raha manaraka ny fivavahana io dia zao, tsy mpandova amiko intsony ianao, dia vitany mihitsy namalina anao hoe na tsy omenao ara ny lovanao dia tsy za manana an Jesosy. Dia ozy izy le dadabe, le dadana anao hoe ay tena zany ny tena fisainanao teo, ay tena zany ny fisainanao zany. Ka eto ny zavatra hitantsika zany dia zao niodorana ny ody. Ka ty fahamarinana ty tena hoe mampisaraka. Ary tsy izao no tenen'io fa Jesosy no tenen'izy io. Satria io le tenin'Andriamanitra io.
ny ten'Andriamanitra le hoe tahaka ny sabatra roa lela ozy izy zany ny ten'Andriamanitra io zany tena sabatra io mampisaraka zany de ao ato mijaona izy mitenen'io mijaona toko 10 raisika kely raha tsy diso vetivety izany Matthieu toko 10 ny Matthieu tsika raha tsy te mijaona zany Matthieu toko 10 aty Matthieu toko 10 tsika zany de vakitsika ny 730 de io le tenen'i Jesosy amin'ny 730 manao hoe ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany fa tonga hitondra tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra fa tonga ao ampifandrafy olona amiray ary ny zanakavavy amreniny ary ny vinatovavy amrafozany vavy ary ny ankolan'ny olona ihany no fahavalony tsy tonga ao izy hitondra fiadanana fa sabatra ampifandrafy olona amirainy ary ny zanakavavy amreniny ary ny vinatovavy amrafozany vavy ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony de zay nge zavatra nitranga tao Efesosy olona niaraka tahany tao daholo ro mpon'ny Efesosy teo ny fianakaviany fivavahana ray ny fivavahana tao dianina ny Efesianina ny fivavahana tao efa resy lahatra nanaraka ny fampianarana nentin'ny apôstôly Paoly ny amin'i Jesosy Kristy lasa nisy ny fifandrefina zany ka mafy ny noentin'ity fiangonana ity hoe efa niaritra ianao izy ka tsy reraka zay nataon'i Jesosy niaritra fahoriana izy zany niaritra reo fanenjena nataon'ireo mivavaka amin'ny dianina ny Efesianina niaritra ny latsa ny ray aman-dreny niaritra ny latsa ataon'ny na ny mokry zany zay ataon'ny fiarahamonina eo ihany koa satria nisy jiosy koa mantsy teo amin'ny toerana Efesosy io ka rehefa niroborobo zany le fivavahana kristianina de nialina reo jiosy ireo de reo koa nanenjika zany misy zany misy jiosy zany nanaraka nisy jentilisa nanaraka fa nisy koa zany nanino nankahala ihany koa zany le fivavahana tao Efesosy nisy koa zany nankahala tao Efesosy tsy nazaka le izy fa zao toizantsika le fampianarana efa nresantsika lava mikasika ny Efesosy iny fa ny zavatra ho resantsika zany de zao hoe inona indray ara zany ny raha nyresaka zany tsika ny amin'ny resaka hoe fankasitrahana zay nataon'i Jesosy ny fiaretan'ity fiangonana ity ao koa reo hoe miteny azo apôstôly santo kanefa milaza azo apôstôly kanefa tsy izo izy de nitoeriny reny satria nahoana fantana ny fahamarinana zay nyraisiny tsy voaolakola ny fampianaran-diso izy de niderain'i Jesosy daholo zay finiavana zay sy fanolorantenan'ity fiangonana ity zay zany de irositsika ny amin'le resaka hoe inona indray ary ny fanakianana zany nataon'i Jesosy tamin'ity fiangonana ity jerentsika eo amin'ny asan'ny apôstôly tsy asan'ny apôstôly fa apokalipsy toko 2 apokalipsy toko 2 de ny andininy 4 izy no miresaka an'izay zany apokalipsy toko 2 de ny andininy 4 inona ary nyresahana eto amin'le andininy 4 kanefa manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao koa tsarovy izay nitoeranao fonitsim-bola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany raha tsy izany de ho avy aminao aho ka amindra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao kanefa izao no toetranao halanao ny asa nikolaita izay alako koa kanefa manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao io zany ny fananarana zay nataon'i Jesosy tamin'ity fiangonana ity manateny aminao ao izy fa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao inona moa zany ty fitiavana voalohany ity en teny frantsay izy de hoe tu as abandonné ton premier amour zany niala tamin'le hoe premier amour zany niala tamin'ny fitiavana voalohany zany hoe ty fiangonana ity zany fantatsika tsara ny toerana nisy azy teo amin'ny toerana jentilisa nisy azy voaresy lahatra zany izy de tena nafana fo ty fiangonana ty tena hoe nafana nirehitra araka ny resantsika hoe tena teo mbola anatin'ny hafanana zany no niainan'ity fiangonana ity satria le passion zany mbola teo le mbola hafanapo tao anaty tao le mbola zotom-po indrindra mbola tao anaty tao rehefa voaresy lahatra zany ianao de tonga tena Jesosy ny tokony inona fa tsy mino an'izany fampianarana voatolotry ny razany zany ianao
zao ny andro zay tokony ivavahana, tsy mety zao fomba fitafiana zao fa ao amin'ny Kristy anao mba tokony mba manana fitafiana montiny ianao ao amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa hoentin'izay hafanana zay tamin'ny voaresy lahatra zany jamo zany tamin'ny voaresy lahatra de zany. Fa samby resaka amin'ireny namana taloha reny na miresaka amin'ny fianakaviana de tonga de mafana be iny ianao miresaka. Satria le hafanana ao anatinao zany tsy zakanao fa tsy maintsy avoakanao zany ny hafanana io. Gaga ny olona fanga lasa kristianina le zalahy ty, fanga lasa mivavaka. De ao koa moa sasany teny ga lasa sekta. Ka zay foana mantsy le filazana raha vao manana fiainana hafahafa zany ianao, mihoatra ny fiainany hafa de lazaina hoe sekta. Na ihany koa hoe miala amin'ny zavatra misy efa fantatry ny olona rehetra, hoe fiangonan-dehibe zay efa misy iainan'ny olona rehetra zany ianao. Ohatra fotsiny re ohatra zany ohatra hoe miala amin'ny katolika ianao na ny protestanta fotsiny tsy mijery ny hafa de efa hafahafa ny fijerin'ny olona anao zany am'izao zavatra zao. Am'izao fotoana zao moa zany zao fa tsy tena hoe problème intsony fa reny fiangonana hafa ankoatra ny protestanta sy ny katolika reny am'izao fotoana zao fa lazaina koa hoe fiangonana zandriny ihany koa zany zao. De ohatrany efa mba mahazo ohatrany efa mba efa zandriny le zoky efa miaraka zany zoky zandry eo zany efa miaraka koa donc tsy de tena misy problème ndray zany ny sasany eo zany. Fa na eo ary zany tsy zakany. Ireo zoky zandry reo tsy mahazaka nyty fampianarana ty koa reo. Satria le zandry ty nefa miaraka amin'ny zoky koa de efa tsy mahazaka le izy. Fa toizantsika le izy. De eo zany le izy hoe ny inona no fanakiana zay nataon'i Jesosy hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao ka zaho izy manateny aminao Jesosy. De ho atsarovy zay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia ka mibeba de manaova ny asa voalohany. Mibeba anao de manaova ny asa voalohany. Zany hoe ny torohevitra an' Jesosy zany de zao hoe miverena amin'ny toerana nisy anao teo aloha zany. Inona zany? Raha raisika mandray ohatra zany sika amin'ny fiainantsika am'izao amin'ny toerana zay misy antsika am'izao hoe resy lahatra zany ianao nandray an'i Kristy ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanao. De rehefa ianao resy lahatra iny zany de tonga ianao de mivavaka ianao isaky ny alahady na mivavaka ianao isaky ny sabata. De rehefa mandeha mivavaka ianao de mifo maraina ianao zany. Sotrony hoe miditra amin'ny 7 ny fiangonana. De amin'ny 7 ianao de efa manomboka mikarakara fa mba vita homana daholo ny rehetrarehetra. Amin'ny 9 ianao miala ao trano. Amin'ny 9 sasany ianao de efa tonga ny am-piangonana zany de mba miandry ny fotoana zany hoe manomboka amin'ny 7 efa tena vonona zany ianao. Satria zay zany le zotom-po anananao mbola anatin'le hafanana zany ianao. Nandeha ny fotoana teny ihany, nandeha ny fotoana teny ihany. Afaka nanomboka ataontsika hoe 3 volana teoriana na 9 bolana teoriana. Manomboka tsy tafafo amin'ny 7 tsony zany ianao. Fa any amin'ny amby 9 ianao voataitra. Efa manomboka hazakazaka ny fiomanana. Amin'ny 9 sasany ianao miala ao trano tonga ny am-piangonana ianao fa tena hanomboka mihitsy ny fotoana. Na ny seza ipetrahana rehefa manomboka mitady tsisy tsony taroa ianao raha mipetraka ry aloha ery zany ianao tonga mba afaka maka plasy tsara. Aty ianao fa any ampovoambony any efa misisisika vao mahita toerana zany ianao. Nandeha ny fotoana tara am'izay ianao miditra ny am-piangonana. Tara ianao miditra ny am-piangonana. Indrindra moa rehefa sendra any protestanta zay ny fiangonana misy an'le hoe rehefa manomboka ny fotoana de midiny ny varambarana. Ianao tara iny vao hiditra tao ivelany ianao zany miandry mandra-pasokatry le varavarana zany ianao. Iny foa misokatry ny varavarana de efa fantatry hoe anisan'le tara ianao zany. De efa tara de efa rinlina ry de efa mba miafinafina kely aloha. Ao daholo zany rehetrarehetra zany. Le zotom-po zany tena niena zany le izy. Farany amin'ny manaraka tsy tonga ny am-piangonana intsony fa tara teny efa tara be de sy efa tara kinatromo no tradrako any fa de aleo tsy andeha. De raha misy olona efa vita voahomana zany mba miteny aminao hoe angarany angay ianao tsy hitanay tany am-piangonana ianao. Tena tsy afaka androany amin'ny manaraka koa iny olona mba manasana hoe ndao hiaraka andeha. Tena tsy afaka mianomboka miala tsiny, manomboka miodikodina, manao an'ity, manao an'ry. De farany izy tsy nandeha tsony izy. Na de taitra maraina ihany ary izy tsy ao anatiny tsony le hafanana. Io hafanana io zany rehefa tsy taizana zany de maninona zany izy io? Maty izy io zany.
de rehefa tsy eo anatiny intsony le hafanana de rehefa misy ndo taona azy ivavaka de izy mivavao anay mpanoty zany zavatra misy tsy mambananao an'zany fa betsaka no manao an'zany mba mivavao anay fa mba hoeto ambavaka sisa zany trandreny olona manana problema reny de hoe marary fa mba hoeto ambavaka de mba mahavarina mihitsy fantatrao fa Andriamanitra no manasitrana marary ianao maninona no zany asianao mitondra ambavaka anao fa maninona ianao tsy mba mianatra anao mitondra ambavaka aloha ka zara vao misy olona manao hoe mitondra ambavaka ianao hoe mba efa mivavaka aloha na hoe andaorintsika isanao hiaraka hivavaka zany fa tsy hoe zany mitondra ambavaka mba hoeto ambavaka fa itsika zao men'Andriamanitra fahefana afahantsika miantso ny anarany antsoy aho de hovaliko ianareo ka nay ho zava-mahagaga sary-patarina ho Andriamanitra zay mitady no ahita zay manodona no vahana zay mangataka no mena ianao nge afaka mangataka tsy voatery hoe zany mangataka afaka mangataka ianao afaka mivavaka amin'Andriamanitra ianao eo ihany koa ny sasany tam'le resaka hoe fitiavana voalohany inona koa ny zavatra hita tao anatin'izay hoe nazotona nao asa teo amin'ny fiangonana nanao ny asan'ny tompo manao diakona manao loholona ao ny manao sekretera ny fiangonana manao ny sekretera jeneraly sy ny manao mpitatitra zany ny vaovao am-piangonana sy ny karazany mazoto zany eo ny fibatana bao am-piangonana sy ny raharaha rehetra zay tokony atao am-piangonana rehefa hoe mba mila olona kely mba andamina ny fiangonana fa misy zavatra ho karakaraintsika de tonga mazoto be mihitsy karakara fa manaraka am'izay izy rehefa tonga de ino ny zavatra ataony fa ngaty de zay foana no manao an'ity zavatra ity fa de tsisy olona hafa mihitsy afaka manao an'ity zavatra ity manomboka mamalimaly ohatr' zany satria naona lasa le olona eo alohany ny hitany amin'le asa ataony fa tsy hoe noho i Jesosy ange nanaovako an'ity asa ty satria maty zany le hafanana tao aminy de ohatr'izay zany ty zavatra nisy ty tamin'ny fiangonana Efesosy zany le hafanana zay nyrehitra tao aminy zany par rapport amin'ny zavatra ny alany zany tamin'ny fomba tsampy teo amin'ny tanàna zay nisy azy io de zao ny maty le izy ary mipira tam'le izy ary de zao nisy mihitsy no niverina tamin'ny toerana nisy azy tany aloha ary firifiry no misy nanao an'izany firifiry tamin'ny fiangonana izy nisy de zay mihitsy zavatra nisy zany hoe niara-ny vavaka teo sy ny karazany niaraka nanompo any tompo nalalany fahamarinana amin'ny soratra masina de ny zavatra nisy de zao nanomboka nisy olona tsy hitahitanao tsony hoe nakaizy rano de lasa ianao mamangy azy de ahoana rahalahy inona vaovao maresaka de fa ahoana ny tsy hita ka tena mbola somary sahirana kely karakara ny tokantrano nanao anty eny de mba maniry hitanao amin'ny manaraka indray ary tsy hita ihany izy amin'ny manaraka de farainanao raha mbola mandeha any ataony tonga ny amin'ny hafa ny teny manao ihany iny nge tonga taty de mitsikilo ny atao tokantranoko fotsiny ataon'iny ato lasa zany ny zavatra mahazo anao ianao na mangy azy mba hitondra fampahiresana mba iezaka koa hoe inona mamety azo anampinanao na amin'le resaka asa lazay ny fenao indray ny tsikilo ny tokantranony tany gravy nge le fiemorana io rehefa tonga zany le fiemorana zany vadika zavatra hafa zany le izy ao koa ny sasany rehefa atao am-piangonana de ny zavatra misy de zao mariana fa ny olona ny am-piangonana de tsy mitovy ny toetra fa samy manana ny toetra ny olona fa zany hoe samy miroso ny tanjona zany de hoe amin'i Jesosy Kristy nefa misy olona tena masika ny am-piangonana reny ka misy tsy mahazaka an'izay fasiahana zay de tsy tonga de fa maninona anao tena tsy zakako mihitsy le toetra ataon'iny olona iny ka misy olona tokoa aloha de tena mitondra fanafitohina mihitsy ka io fiemorana io zany misy lafiny be deabe izy io satana tsy kely lalana miasa ny fomba rehetra izy anakivinanao zany hoe tohany ianao na amin'ny ataon'ny sasany le azy averangako ao am-piangonana zany de misy manavakavaka hoe ny andriana atao ety aloha de ny andevo atao anyarina izy ianao nitsotohana am'zany izy nitsotohana am'zany ianao le olona raha ve andeho ny am-piangonana intsony zany zavatra misy eo fa reny zany mila fibebahana koa zany reny olona manao an'ireny toetra reny satria miscandalize olona zany izy mitondra fanafitohana olona zany ka zany be deabe ny zavatra nitranga teo amin'ty fiangonana Efesosy ty ao izy niaritra ihany tamin'ny resaka hoe
niaritra ihany izy amin'ny latsan'ny fianakaviana sy ny zavatra maro samihafa. Fa rehefa teny rehefa nanana problème izy dia eo tonga amin'ny fiteniny iza moa ny anampy eo fa ny fianakaviako. Kanefany ilay fiangonana izay mihitsy le hoe fiangonana, ny fiangonana zany tena hoe mifampitondra azy mavesatra. Ary ny tenin'ny soratra masina ny teny manao hoe ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy. Dia mifampivavah izy mba tsy ho reraka zany. Dia misy tenin'ny apôstôly Paoly any am-piangonana ianao zay hoe aza mafoy ny fiaraha-mivavaka. Inona moa no mahatonga le hoe aza mafoy ny fiaraha-mivavaka satria any zany no ifampaherezana, ifampitondrana zay mavesatra zany eo amin'ny fiangonana. Dia ianao nefa zany dia ahoana zany ty dia za zany tsy araka amin'ny fianakaviana intsony, amin'ny fivorim-pianakaviana sy ny karazany. Ny sakafo hohanin zareo tsy hohaniko. Za raha manao ny fomba fiakanjoko amin'izao fotoana izao hoe mba manaraka ny hoe fahamotinana zany, lazaina hoe inona koa ty akanjonareo ty. Raha neniny atsoin'ny olona anao rehefa mba miva anao manao akanjo mba montina zany dia ataon'ny olona hoe raha neniny atsoin'ny dia mba mety ve zany. Dia tsy zaka le tenin'ny olona mafy ange marary makarary ange tenin'le olona iny. Fa tadidio fa zay zany le hoe io le tenen'ny apôstôly Jaune, zao izy le izy namanareo amin'ny fahoriana. Misy heviny lehibe inge zay hoe namanareo amin'ny fahoriana zay. Satria nahoana ny kristiana dia mitondra an'izay fahoriana zay amin'ny lafiny rehetra zany. Nao ny sasany any am-pigadrana, nao ny sasany amin'ny latsa, nao ny sasany amin'ny resaka fianakaviana sy ny zavatra maro samihafa amin'ny fiainana isan'andro zany. Ka izay nefa no nankasitrahan'i Jesosy an'ity fiangonana ity satria nahoana naharitra tamin'izay zavatra zay izy, niaritra an'izay izy. Za midery anao izy Jesosy satria nahoana niaritra anao eo amin'ilay 7 izy ary manana faharetana anao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka hozy izy. Fantatra 2 fantatry ny asanao sy ny fikelezanao eny sy ny faharetanao. Dia eo amin'ny 7 ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Nisy ny reraka, nisy ny tsy reraka. Fa za kosa mananteny aminao izy. Satria nisy fiamorana zany tao. Na dia teo raha le hoe tamin'ny voalohany izy tena nafana, nifikitra, resy ihany izy ny farany, lavy ihany izy ny farany. Dia nitenin'i Jesosy dia miverena amin'ny fitiavana voalohany iny. Izay nandraisanao ahy, izay nandraisanao le fahamarinana, io fikirany. Fa raha ohatra ianao ka tsy miverina amin'io fitiavana voalohany io zany, dia inona ny zavatra mitranga aminao? Dia izao no teneniny ato. Toizantsika le vaky teny eo amin'ny 5 ka tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Zavatra ny tenin'i Jesosy zany dia hoe tsarovo izy dia miverena amin'ny fitiavana voalohany dia mibeba ianao. Zany hoe fibebahana zany no angatahan'i Jesosy amintsika. Tsika ihany koa zany lafiny anankiray dia zao hoe io koa mantsy be dia be ny zavatra misy anankiray koa zany, misy koa zany ny olona mieritreritra anankiray hoe izy zany mieritreritra eo anatin'ny finoana izy. Dia rehefa ao anatin'iny finoana iny izy dia mieritreritra izy hoe mety tsara ny fiainana eo amin'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia milaza manao hoe inareo izay manao azy efa mijoro tsara ozy izy mitandrema fandrao lava. Zany hoe itsika zany tokony maninona mametraka fanontaniana foana hoe aiza ny toerana misy isika hoe mitoetra amin'ny finoana ve isika sa tsy mitoetra. Fa tsy afaka matoky tena zany tsika na mieboebo manao hoe za dia efa amin'i Jesosy efa nandray an'ilay Jesosy zay inoko ty nazoko famonjena. Rehefa ato anivon'ity fiangonana ity dia voavonjy zay. Diso be zay. Fiheveran-tena zany zay. Prétention zany zay zavatra zay. Ka eto mantsy ny zavatra resantsika dia hoe ty fiangonana ity dia fiangonana iny fiangonana jentilisa izy ity. Amin'ny fiangonana jentilisa dia nisy koa no nirehare tamin'ny fiangonana jentilisa zay resy lahatra. Tsy teo Efesosy ihany fa amin'ny ankapobeny zany fiangonana jentilisa zay resy lahatra dia nisy no mirehare manao hoe
satria fa novonjena ny jentilisa nomena ny jentilisa ihany koa ny famonjena dia nieritreritra izy ireo hoe lehibe mihoatra noho ny jiosy dia lasa nanana zay freareana zay ka zava-doza zany io freareana io izy ireo atao amin'ny romanina misy an'izay tantara kely zay jerentsika kely zany mikasika ny freareana io zany romanina toko fahasivy andininy fahatelopolo dia zao no teneniny ato zany romanina toko fahasivy dia ny andininy fahatelopolo rehefa nandray ny fahamarinana zany satria nomena ny jentilisa dia andininy fahatelopolo dia zao no zavatra teneniny ato romanina toko fahasivy dia ny andininy fahatelopolo ahoana ary nolazaintsika ny jentilisa zay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana nefa fahamarinana zay avy amin'ny finoana fa ny Israely zay nitady ny lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany eto zany ny fampitana dia fampitana ny amin'ny jentilisa sy ny amin'ny jiosy zay ny jentilisa ozy izy dia zao hoe nitady fahamarinana dia nahazo fahamarinana tamin'ny alalan'ny finoana ny jiosy kosa nefa tsy nitady an'io fahamarinana tamin'ny finoana fa tamin'ny alalan'ny asa zany no nikatsahana an'io dia tsy azony le fahamarinana dia nisy nefa nisy zany ny jentilisa rehefa nahitana iny hoe nahazo famonjena ny jentilisa dia zao nirehare tamin'ny jiosy izy ohatrany hoe lasa izy indray zany ny zanak'Andriamanitra fa ny jiosy efa tsy izy tsony tandrema fa ratsy be zay zavatra zay freareana zany zay ohatrany hoe manao ny hafa ho tsinitsiny ohatrany hoe ianao no tena manana ny marina zany fa ny hafa zay nisy anao taloatra ny toerana nisy anao dia hoe reny efa tsy izy tsony reny Andriamanitra miantso ny olona rehetra ibebaka fa tsy ianao ihany fa ianao koa raha tsy mitondra mbavaka ho an'ireny olona reny no ataonao ihany koa dia zao ny tenenina aty amin'le andininy fahatelo amby folo dia inona ny zavatra nisy andininy fahatelo amby folo satria ny apôstôly Paoly dia natao apôstôly ny jentilisa zay no nahatonga azy io nandeha nitory tany amin'ny jentilisa zany dia eto amin'ny andininy fahatelo amby folo izy amin'ny toko faraky amby folo zany toko faraky amby folo andininy telo amby folo dia zao no teneniny ato fa ianareo jentilisa no hitenenako zany hoe anarin'ny apôstôly zany ny jentilisa eto ianareo jentilisa no hitenenako koa satria apôstôly ny jentilisa aho ka dia mankalaza ny fanompoko dia toizantsika le fanazavana dia zao no zavatra no teneniny eto amin'ny andininy fahafito amby folo fa raha notapahana ny sampany sasany mantsy an'ireo jiosy zany zay miantsy an'ireo jiosy zany fa raha notapahana ny sampany sasany ary ianao zay tsy izay tahaka ny azo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo ka mba niombona tamin'ny fakany menaky ny azo oliva dia aza mirehare amin'ny sampany fa raha mirehare ianao tsy ianao no mitondra ny fakany fa ny fakany no mitondra anao zay zany dia teneny mihitsy hoe aza mirehare noarina zany amin'ny sampany aviavy zany no resahana eto zany dia ny zavatra resahana dia zao hoe sampana oliva moa zany dia ny zavatra teneny fa ro nitapahana ozy izy ny sampany sasany ary ianao zay tahaka ny azo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy tamin'le oliva tena izy zany ianao zany oliva sauvazy no natsofoka teo amin'le oliva tena izy fa raha notapahana ny sampany sasany ary ianao zay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy mba niombona ny fakany menaky ny azo oliva dia aza mirehare amin'ny sampany tsy ianao ndray nirehare zany fa raha mirehare ianao tsy ianao no mitondra ny fakany fa ny fakany no mitondra anao ary ianao dia ianao hoe notapahana ny sampany sasany hanatsofoana marina ihany zany ny tsy finono no nanapahana azy ary ny finoanao kosa no hitoeranao aza miavinavina fa matahora fa ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra dia tsy avelany koa ianao aza mirehare aza miavinavina fa raha nisy zany reny jiosy reny tsy tafitsofoka noho ny tsy finoana kanefa tian'Andriamanitra hovonjena izy reny kanefa ianao zay sauvazy aza oliva sauvazy miteneniko etsy fa za tsy miteny hoe sauvazy ianao zay oliva sauvazy ara no natsofoka zany natao grefy zany tamin'le tena oliva zany
dia aoka tsy hananavinavina ianao fa tahaka ny tian'andriamanitra amonjenany le tena sampany no namonjen'andriamanitra anao ihany koa mba ho tonga anao iray aminy zany. Dia izay zany nisy an'io frerihana io ihany koa zany tamin'ny fiangonana io zany tamin'ireo jiosy teo amin'ny teo Efesosy zany. Ka ny torohevitra Jesosy dia zao hoe mibebay ianao, mibebay ianao ka manaova ny asa voalohany. Resaka zany tsika toy ny fibebahana satria eo mantsy zavatra anankiroa zany zay afangaron'ny olona zany hoe afangaron'ny olona resaka hoe fibebahana sy ny famelan-keloka. Zavatra anankiroa zany zay zavatra zay fa tsy hoe tsy zavatra mitovy zany zay zavatra zay. Fa tsy mitovy zany ny hoe fibebahana sy ny famelan-keloka. Zavatra anankiroa samihafa zay fa zavatra mifanampy zay zavatra zay. Fa tsy hoe zavatra miaraka zany zay fa tsy hoe zavatra mitovy. Tsy hoe ny fibebahana ihany no famelan-keloka. Fa fibebahana no mitondra makaiza makany amin'ny famelan-keloka zany. Tsisy olona mahazo famelan-keloka fotsiny amin'izao raha tsy nisy ny fibebahana. Ka ny fibebahana no mitondra makany amin'ny famelan-keloka. Zay zany no le fahasamihafana kely tiako sindrina zany mikasika an'izay zavatra zay. Ny zavatra misy dia zao hoe itsika rehetra dia mpanota avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy marina na dia iray fa Kristy irery ihany no marina. Ka aoka zany tsisy hananavinavina na dia iray aza. Fa ninona toerana misy atsika, ninona fahotana vitantsika dia zao hoe mamindra fo sy miandra Andriamanitra ary be famindram-po Andriamanitra. Dia zao hoe itsika rehetra zany no mila an'izay hoe fibebahana izay. Ka raha miteny Jesosy eto manao hoe manoro-hevitra anao aho izy izy. Ny zavatra miteneniny verenantsika kely izy teo vakina alohan'ny tsy hoantsika amin'ilay resaky fibebahana. Eo amin'ilay toko faharoa teo zany. Toko faharoa ny 5:5 dia hoe koa atsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo ka mibebà ka manaova ny asa voalohany. Mibebà hozy izy ka manaova ny asa voalohany. Inona ary zany ty fibebahana ty? Da raha eo amin'ny teny Grika zany dia misy fomba fanazavana ny fibebahana zany anankitelo. Zany hoe misy fomba fanazavana ny fibebahana anankitelo zany amin'ny teny Grika. Voalohany zany dia strefo. Zay zany ny fanazavana ny fibebahana voalohany. Faharoa metanoia. Ary fahatelo farany dia hoe metamorphose. Zay zany no fanazavana ny fibebahana amin'ny teny Grika zany. Ka itsofoka aritsika zany amin'ny fanazavana hoe inona moa zany ny atao hoe fibebahana io zany. Dia resahantsika ary le voalohany zany le hoe strefo zany. Inona ny dikan'ilay hoe strefo? Ny dikany hoe strefo dia hoe mitodika na hoe miverina zany. Mitodika na hoe miverina. Zay zany ny dikan'ilay hoe strefo, mitodika na hoe miverina, se tourner, se retourner, se détourner. Mitodika zany na hoe miverina zany. Amin'izay nisy azy teo aloha zany. Ohatra anankiray raisitsika amin'izay fotsiny hoe ohatra zany hoe nisy olona rehefa tonga ny avy miasa ny hariva ohatra amin'izany. Dia alohany handeha hody izy dia zao tsy maintsy mively kely. Makaiza? Makany mibara kely aloha misotro consomma kely ohatra an'izany. Fahazarana zany zay. Ka rehefa tonga zany ny fibebahana dia maninona izy? Rehefa avy miasa izy tsy mitoriny antsony izy, tonga dia mody izy. Na manao zay zavatra tandrify mikasika any amin'ny zay fahamarinana fa tsy mandeha amin'izany intsony satria zany makany mibara zany tsy fiainana kristianina zany. Hoe mbola isotro consomma kely any mibara tsy kristianina zany. Rehefa tonga amin'ny fibebahana zany ianao dia manina tsy makany mibara intsony zany ianao. Raha olona ihany koa rehefa tonga ny zoma hariva satria eo mantsy ny tena fataon'ny olona rehefa tonga ny zoma dia hoe itsofoka amin'ny weekend. Dia hanao vendredi joli izy ny any Madagasikara zany. Aty Frantsa moa dia hoe andeha hanao bringue zany, andeha hanao bringue kely. Dia lasa any amin'ny boîte de nuit tonga ny zoma hariva zany. Fa rehefa tonga ny zoma hariva manino tsy manao an'izay intsony izy. Zanaky ny alina no mandeha any amin'ny boîte de nuit zany, tsy ny zanaky ny mazava. Mazava Jesosy Kristy. Zanaky ny alina zany dia volo mitondra anao manao ny adalàna sy ny faratsiny, tsy andeha amin'izany mihitsy ianao.
donc tsy mandeha am'izany tsony rehefa amin'andriamanitra zany ianao de manao tsy mankany am'boaty tsony ianao rehefa nandray an'i Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Olona zatra tia kolikoly rehefa ohatra hoe misy marché reny resaka any amin'ny anteny mera-pirenena any zany na hoe ataontsika hoe any amin'ny fitondram-panjakana any na hoe any amin'ny entreprise ihany koa zany de mba azahoan'le olona n'le marché zany na le hoe asa zany de manome pot de vin kely, manome vola kely. Zay zany le antsoina hoe risoriso zay. Ka rehefa manao an'izay zany ianao de manao any tsy afaka ianao zany mandalo doanina zany ihany koa ianao tonga ny any amin'ny doanina ianao aolaolan'le mpiasan'ny doanina hoe ahoana ny entanao sy ny karazany sy ny anina tsy avokany ianao. Izy efa manolanolana tika efa mitady izy ity zany eo ambadika eo de rehefa tsy manome ianao de arirarirana ianao any amin'ny fitondram-panjakana misy zany zavatra zany zavatra rahantsika malala nge zany tsy zavatra miafiny zany misy zany. Olona zatra manao kolikoly zany de zao hoe tsisy resaka zany tsy manao an'izay tsony ianao zany. Jesosy ange niteny an'izany ho atsika ozy izy rehefa ho an'ny miaramila ozy izy de zao hoe ahampy anareo ny karamanareo ozy izy fa aza maka mihoatra n'izay ozy izy. De tsika ihany koa zany rehefa mena asa misehatra zay hitoerantsika de zao io ny karama nomenanao ianao nefa mitady tombony amboniny iny. Akoatran'izay zany efa tsy araka ny marina sy ny rariny tsony zany zay zavatra zay. Zay zany le hoe corruption zany. Eo ihany koa ny mpanompo sampy. Mpanompo sampy koa zany. Hitantsika teo tsika nandray ohatra mihitsy le hoe mpilalao ody ratsy teo Efesosy. De nalainy ny ody ratsiny iny de nalainy nadorany tamin'ny afo daholo ny ody ratsiny rehetra iny zany. Nefa milanja tsy haiko firy na volafotsy izy teo zany hoe misy valerany lehibe zany le izy teo. Ka zay zany le izy hoe miala zany ianao fa tsy hoe nandray an'i Jesosy de mbola ataonao ihany ny ody gasinao kely ery de iny ianao mbola mahazo vola amin'iny zavatra ataonao. Fa tsy miaraka nge zany sampy zany amin'i Jesosy Kristy. Tsy miaraka zany. Tena miteny antsika tsy miaraka zany. Atao amin'ny Baiboly nge tena miteny an'izany mihitsy izy ato amin'ny Korintianina faharoa jerentsika kely nge. Korintianina faharoa toko 4:10 jerentsika kely. Azafady toko 4 Korintianina faharoa toko 4 de vakitsika ny 4:10 de zao no teneniny ato. Korintianina faharoa toko 4 4:10 de zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety asiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino ozy izy. Fa inona ny iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina? Ary inona ny fanarahan'i Kristy sy Beliala? Ary inona ny iraisan'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona ny ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika ny tempolon'Andriamanitra velona? Araka nataon'Andriamanitra hoe onona ho aminy aho sy andeha ho aminy ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko. Zany hoe rehefa mandray an'i Kristy zany ianao ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao de inona ny zavatra misy? Tsy mety miaraka tsony zany zay zavatra zay hoe nanompo sampy ianao taloha de mbola sady mandray an'i Jesosy ianao nanompo sampy ihany. Fa eto izy de teneniny mihitsy inona no ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika ny tempolon'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe onona ho aminy aho sy andeha ho aminy ary ao andriamaniny aho ary izy oloko. Amin'ny mahatempolon'Andriamanitra anao zany Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. De mbola ho avy ianao de mbola andeha hanompo sampy ihany ianao. Tsy mety zany zay zavatra zay zany. De eto koa izy mbola miteny ihany amin'le 4:10 eo amin'le tapany faharoa de izy fa inona ny iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Zatra mandeha amin'ny lalan'ny fahotana ianao. Zatra mandeha amin'ny lalan'ny maizina ianao. Dessous de table sy ny zavatra miafinafina any ambadika any, ny kolikoly sy ny zavatra maro samihafa. Rehefa amin'Andriamanitra ianao tsisy ifandraisan'izay mihitsy. Inona ny ifandraisan'ny marina amin'ny fahotana ao izy? Toy inona ny iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina? Ianao zanaky ny mazava. Io le nresantsika teo le resaka hoe boîte de nuit. Ianao zanaky ny mazava de mbola andeha any amin'ny maizina ve ianao?
ianao zanaky mazava mbola andehanao zavatra any maizimaizina any ambadimbadika any le anao mizavatra mahamofady any ambadika any tsy manao an'izay tsony zany ianao satria tsisy ikambanan'izay mihitsy zany fa zao rehefa mandrain'andriamanitra zany ianao itoeran'andriamanitra itoeran'ny fahamarin'andriamanitra de ozy izy ny tenin'ny soratra masina 17 manao hoe koa mivoa eo aminy ianareo misarahno Jehova fa aza manendry zavatra tsy madio ary izao dia andrainareo ary horainareo ary anareo zanaka lahy sy zanaka vavy hoy Jehova tompo koa mivoa eo aminy ianareo mivoa zany amin'izay zavatra zay aza mikambana aminy zany hoe zay le tonga amin'ny fibebahana zany ianao hoe nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana ny mpanompo sampy ianao mivoaka amin'izay toerana zay zany ianao de manompo an'i Kristy tanteraka mpamonjy mpivoakaly ianao mpandeha pirevy mpisotro mpioka milalao vehivavy filalao vandratsy amin'ny filany nofo sy ny fanindriny rehetra miala amin'izay zavatra zay ianao mpanao kolokolo ianao miala amin'izay zavatra zay ianao satria nandray an'i Jesosy ianao tsisy ifandraisa rehefa amin'Andriamanitra ianao tsisy ifandraisanao amin'izay tsony inona ifandraisan'ny Kristy sy Beliala ozy izy Satana ange zany inona ifandraisan'ny Kristy sy ny devoly zany tsisy ifandraisana ary tsy zany no miteny an'izay fa ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izay hoe zay zany le fiainana ara-nofo de fiainan'ny alina fiainan'ny devoly fiainan'ny maizina ny fahamarinana sy ny fahotana ozy izy fisarahana tsy miaraka tsony zany reo olona vaovao zany ianao amin'ny Kristy zany zay izy hoe miverina raha zay zany nataonao taloha de miverina zany ianao miala amin'izay eto mantsy ny zavatra nisy de zao hoe zavatra nataon'ity fiangonana ity de zao hoe niroso izy tamin'ny fahamarinana ndray an'i Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainana nefa efa nemotra niala tamin'izay fahamarinana zay zany ity fiangonana ity de ny ten'Andriamanitra miteny azy miverena ianao amin'ny toerana misy ianao jereo ianao to lasa mitady anompo sampy indray ianao zany to mbola mitady hiverina amin'le vidianana ny Efesiana indray ianao zany hoentin'ny olona kely hoe mba tsy isian'ny ady de alao aloha mba andeha hamonjy manao misy fivavahana misy fanompona ataony ary amin'ny toerana zao iny fa tsy maintsy mba mandeha any mba mila manatrika fotsiny zany tsy mivavaka aminy fa mba manatrika fotsiny ahy efa ao raha zay de efa teny mahazo zay hoe iny ty ataonao ty tsy mety ange zao zavatra ataonao zao tsy mety zao miverena amin'ny fitiavana voalohany ozy izy zay aloha miverena mitodika zany ianao miala amin'izay toerana misy ianao zay miala amin'izay zany ianao mitodika zany ianao nisy olona ihany koa izay resy lahatra zany tamin'ny ty fahamarinana ity zany resy lahatra taloha izy tamin'ity fahamarinana ity zany de zao hoe misy reny olona reny zany zay ohatrany hoe manana fiainana zany izy hoe mpokarongono ohatrany ao ny sy le manao le mitady identité zay mantsy le ilazana anazy hoe mitady identité le olona tsy hitany zany hoe ahoana ny tena toerana misy azy de inona ny ataony manao an'ireny akanjo mainty be reny izy ambony ambany manao makiazy mainty be reny izy ohatrany olona teny hébreu zany ohatrany olona maizimaizy tsaina zany maizimaizy fiainana ohatrotr' zany le olona zany tia fahafatesana zay ny identité davana satria tsy hitany ny fiainany fa rehefa nandray an'i Jesosy zany izy de zao miala amin'izay izy tsy hitanao tsony tena miala zany izy miala mitodika izy satria mitodika zany izy miala amin'izay toerana nisy azy zay zany jeretsika ny Matthieu toko 7:20 ny andinin'ny faharoa Matthieu toko 7:20 ny andinin'ny faharoa de inona ny zavatra resahany ato amin'ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo amin'le resaka hoe miverina zany de zao ny teneniny ato ary Jesosy niantso zazakely anankiray nakeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely de tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo raha tsy miova ianareo amin'ny teny frantsay ny ilazany anazy io mantsy zay no ozy izy zao ny teneniny azy ato amin'ny andinin'ny faharoa sy fahatelo Jésus ayant appelé un petit enfant le plaçant au milieu d'eux et dit je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux zavatra teneny de raha tsy miverina zany na hoe tonga tahaka ny zazakely nareo de tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra zany hoe mila miverina zany tsika nge zao efa lehibe
miverina antsika io zazakely zany mila miverina tamintsika mbola zaza zany, mbola zaza mbola innocent ny fomba fisainana, mbola tsy feno fahotana, de asen'i Jesosy miverina mihitsy zany am'izay toerana zay zany tsika. Mila miova zany, miova ny fotom-pisainana. Io le teo le Nicodemus tonga teo am' Jesosy, de hoy izy Jesosy, raha tsy miverina tahaka ny zaza ianao de zao tsy mahazo mandova ny fanjakany lanitra. De hoy Nicodemus, za efa lehibe ty ve de mbola hiverina any kibon-dreniko indray aho? De hoy Jesosy, mahadiso hevitra anao ny tsy fahalalana soratra masina. Satria nytiany Jesosy amin'io tsy hoe ianao verina ianao arabaky teny de miverinao kibon-dreniny, zay nytiany Jesosy teneny. Fa nytiany Jesosy teneny de zao hoe mila aterika indray tsika ara-panahy zany, zay nytiany Jesosy teneny. Satria le fahaterana rehefa misy zaza teraka de izy vaovao zay zavatra zay. Vaovao fahaterana zany, vaovao olom-baovao zany. De zay zany nytiany Jesosy atongavantsika mba atongavantsika iny olom-baovao zany, tahaka ny zaza voateraka iny. Ny zaza voateraka iny inge tsy hoe efa mpisotro toaka be iny, na mpifoka sigara be iny, na mpivoakalina be iny hoe ty zaza ty nge efa zavatra grave be ty e. Voateraka tsy manatsiny. Iny ny teny Jesosy teny tanteram-baovao ohatran'iny. Zay zany nytiany Jesosy aminy. Te amin'ny Ezekiel ihany toko 7:20, toko 7:20. Ezekiel toko 7:20 de ny 9:30. Iny ny zavatra resahany eto. 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Zao ny zavatra resahany eto. 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Koa samy ho tsaraiko araky ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely o Jehova Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fanafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo, fa nahoana no faty anareo ry taranak'Israely, fa tsy sitrako ny fahafatesany ratsy, ny afatesany maty, izay maty ho Jehova Tompo, ka mibeba ianareo mba ho velona. Eto izy de miteny amin'le 9:30 tapany faharoa de zao ny zavatra teny hoe mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra de ho tsy ho tonga fanafitohina mahameloka anareo intsony izany. Mitodia zany hoe mitodia miverena, zay zany le izy. Mitodia miverena, miala amin'ny fahadisoanareo, mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra mba tsy hatongavanareo fanafitohina mahameloka anareo intsony izany, satria ho tsarain'Andriamanitra izy rehefa tsy mibebaka zany. De io koa mantsy le zavatra tenenina tamin'ity fiangonana Efesosy ty manao hoe rehefa tsy mibebaka ianao de ho esoriko aminao ny fanaovanjironao izy. Ohatr'izay mihitsy le zavatra resahany eto. Ka eto izy rehefa tsy mibebaka de ho tsarain'Andriamanitra izy amin'ny 9:30 koa samy ho tsaraiko araky nataonareo avy ianareo ry taranak'Israely o Jehova Tompo. Fa zao mitodiaky mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fanafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra, esoriny. Ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao zany hoe zay le fahaterahana resantsika teo. Manaova fo vaovao sy fanahy vaovao, miverena tahaka ny zaza. Zany zaza zany mora anarina zany. Zany zaza zany mora hitsy zany. Raha ny zaza zany ny fantatsika hoe miady sendra miady ny ankizy, moa tsy miady rehefa miady kilalao reny ny ankizy. Fa afaka 2 minitra iny de namana ohatrany tsisy le problema teo, fa raha ny olo-dehibe ny miady, tantara manaraky ny arabeny, tsy mifampiteny, tsy mifampiditra trano, tsy avako tsony ianao zany. Loza nge. De mila miverina tahaka ny zaza ianao. Esory zany, esory daholo zany rehetra zany. Zay izy hoe miverena. Fa raha zany de ho avy eo izy tsara zany. De eto nefa ny fiangonana Efesosy de niteneny mihitsy hoe esoriko aminao ny fanaovanjironao izy. Ka ho resantsika koa zany rehefa fotoanantsika moa tsy ampitsony tamin'ity maraina ity zany, fa mitapa manaraka io tsika rehefa tonga amin'io de hoe iny ty fanaovanjiro esorina ty koa zany. Iny fanaovanjiro io zany rehefa tsy mibebaka zany izy. Ka alohantsika ivavaka ary isotra ny Tompo fa tapitra indray ny fotoanantsika tamin'ity maraina ity. Voninahitra ao n'Andriamanitra rery any.
hivavaka isika izany. Hivavaka aritsika. Misaotra raha eo ny amin'ny ahafahana eny nianatra sy nandinika ny teninao. Tsy tamin'ny herina fahatanjahana fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Manamasinanay ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia raha inasaka lazaina mandrak'izay ny anaranao raha io. Asandratra hiavy mandrak'izay ny anaranao anay. Ny anaran'i Jesosy nanondratana izany vavaka izany eto an-trano. Amen. Baibai daholo fa dia tohizantsika rariva indray ny lesona re. Baibai. She